Arak'izany feo zay enitsika ao an-damosinao zany sy ny sary ao an-damosinao dia efa manomboka ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ity amin'ny commune rurale Ampitatafika. Fety izay iseho amin'ny endriny maromaro satria mandray anjara ety avokoa ny hery velona amin'ny fankalazana izany fanamarihana ny fahaleovantena ety amin'ny commune rurale Ampitatafika zany. Isan'izany ireo tanora kristianina, ny artiste kalaza fantatra eto amin'ny tanàna, ary eo ihany koa ireo zanaky ny commune izany zay manamarika an'izany fetin'ny fahaleovantena izany. Eto anao Andriamatoa ben'ny tanàna, ianao no anazava amin'ny fomba fohifohy nietsika entina anamarihana izany fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izany eto amin'ity commune ianao ity. Fankalazana ny Asaramanitra na zahoantsika fa 10 ny fahaleovantena ka ny commune ambanivohitra Ampitatafika moa dia nandritra an'izay fotoana nitondranay ny taona 2024 hatramin'izao dia tsy mitsahatra miaraka amin'ny vahoaka mampifaly ny vahoaka. Tao anatin'izay ihany koa ny atao hoe tsy fanadonona an'ireo zokiolona izay nosafidianana roapolo isa ao anatin'ny fokontany 13. Tao anatin'izay tsy very anjara ihany koa ny mpiasan'ny fokontany Ray Manontolo ary tsy diso anjara ihany koa ny mpiasan'ny commune Iray Manontolo. Dia ny hetsika tao moa natao hitambarana sy araky ny teniny any amin'ny fanjakana Fohibe ka commune Ampitatafika manao an'izao hetsika izao dia maneho fisaorana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, maneho fisaorana ihany koa an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra satria dia 14 millions d'ariary ny fandaniana amin'izao hetsika izao. Tsy misy volan'ny commune izy ity na ataontsika hoe arizato ary fa dia fisaorana amin'ilay fahatokisana satria rehefa atokisan'ny mpitondra ny vahoaka ny mpitondra dia moramora kokoa ny manangona vola ary marihana fa tao anatin'ny 10 andro nanangonana an'izao vola izao. Mampiavaka azy aloha dia ny hoe fampidirana kokoa nyreo fokontany izay tsy nandray anjara mihitsy zany zareo, tsy nahazo anjara ny tena marina ho an'ny asa sosialy. Izay anisan'ny mampiavaka azy. Mampiavaka azy ihany koa dia hoe raha tany am-piandohana vitsivitsy ireo chorale mandray anjara dia ny olana amin'izao tapany arivo izao tsy ampy intsony ilay fotoana anaovan'ny chorale hira fa voatery raha tokony hanao hira telo dia nafoezana anankiroa. Raha fitinina zany dia hoe memorahina kokoa ny vahoaka eto amin'ny commune Ampitatafika vokatry ilay fitantanana nisy teto amin'ny commune Ampitatafika. Amin'ny ankapobeny dia misedra fahasahiranana ara-bola tokoa ny commune rehetra saika manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ianareo maharesy lahatra ny ataontsika hoe ny mpiray ombonantoka, inona ny tena mystère na inona ny secret an'izay fahaizanareo miserasera amin'ny mpiray ombonantoka sy ny fanampiana azo avy amin'izay. Manamafy ny fahasahiranan'ny commune rehetra manerana Madagasikara amin'ny resaka ara-bola amin'izao fotoana izao satria dia ela dia ela zay efa tao anatin'ny 9 volana tsy mba nisy impôt synthétique nirotsaka tamin'ny commune Ampitatafika manerana Madagasikara ary dia misy fahasahiranana eo amin'ny fampihodonan-draharaha andavanandro sy ny entimanana amin'ny fandaniana tsy maintsy atao ny commune Ampitatafika. Inona ary ny secret? Tsy dia tena hoe secret loatra ilay izy fa izay olona rehetra manao asa eny anivon'ny commune ary efa netan'ny ben'ny tanàna sy mpiara-miasa aminy eny anivon'ny fokontany dia tsy maintsy omena quittance. Izay anisan'ny hoe izay no mamatotra an'ilay fifamatorana amin'ilay hoe fifampitokisana ara-bola. Ary ny commune Ampitatafika ihany koa dia tena mirona mihitsy any amin'ny resaka hoe fandaniana. Ny fandaniana ka ahitana tombontsoa am-bahoaka fa ny tenanay dia sarotiny amin'ny resaka fandanidaniam-poana izay ataontsika hoe makany amin'ny resaka indemnité na resaka ataoko hoe tsy hita soritra amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro dia lavina akitsirano. Ka ireo mpiara-miombonantoka ireo zany ety an-tanàna dia resy lahatra izy amin'ny fitantanana. Ny anisan'ny hery lehibe anay dia hoe tao anatin'ny fotoana nitondranay taona eo zay dia ny lalana vita teto amin'ity commune Ampitatafika dia 4.2 kilometatra. Raha toka zay be ny tanàna rehetra ny tany alohako tany rehetra efa misy ao 7 na 8
dia 3 kilometatra sasany vita ampavena indrindran'izay fotoana zay. Maharesy lahatra ny olona zany ilay fandrosoana eto dia manampy ry zareo amin'ny tosika rehetra zany makahery. Ny firaritsoa ataonay tenivon'ny commune Ampitatafika dia ny hoe mivava miray zanaka sy fanahy fa firenena voahositra ty firenentsika ty ary anisan'ity commune Ampitatafika ity ka mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo, ho an'ny mpitondra ny filoham-pirenena sy ny vadiny sy ny membre ny gouvernement sy ny prime ministre rehetra sy ny vahoaka rehetra tsy akanavaka dia azo fahasalamana feno dia mba hita amin'ny mangirana amin'izay fa malagasy tsika eto Madagasikara ary tsy tsika no hoe mpihindrana eto fa mba tena ho tompony ary tena ho tompony fa tsy resaky ny mpanao politika fotsiny ihany.